L'actu du jour. Miarahaba antsika rehetra dia mitonga soa eto amin'ity vidéo natao androany ity. Manantena antsika rehetra ho salama tsara ho lavitry ny fahasahiranana isan-karazany. Natao nanao ity vidéo ity satria hitantsika fa mirongatra be, tena mirongatra ohatra higaka ny vahoaka mihitsy ny vavandreo olona izay maniry, tena maniry sady mino tsy vita amin'ny hoe maniry fa tena mino hoe hivoaka Imamy Ravatomanga. Nefany ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia omaly sy androany ny débat momba ny demande de liberté provisoire napetraky Imamy Ravatomanga. Omaly sy androany tsisy nizaniza afaka miteny mihitsy ny hoe ho hivoaka izy na tsy hivoaka d'ailleurs, na izahay victime ny maniry azy tsy hivoaka na ireo foza rehetra maniry azy hivoaka tsy afaka hiaffirmer mihitsy ny hoe hivoaka izy à l'issue de cette demande de liberté provisoire satria omaly sy androany moa no ataony audience de androany zao ohatra dia ny tapany faharoa amin'ny débat entin'ny FCC no kirakiraindry zareo androany. Dia apatsahiviko fa zavatra point anankidimy hoy ny FCC any amin'ny nosy Mauritiana, point anankidimy no antony hitsipahandry zareo ny fivoahany Imamy Ravatomanga. dia anisan'izany point anankidimy zany ohatra ny mbola fananany Imamy Ravatomanga vola tsy toky tsy foroana. I vola tsy toky tsy foroana ananany io dia azahoany manondraka izay olona rehetra tia nitondrahana. Ohatra ray fotsiny zao tamin'ny voalohany ilay contrat de location an'ilay hoe trano ipetrahan'ilay zanany hofain'ilay zanany andry, le hoe andraisany ilay zanany vavy amin'ny rainy Imamy Ravatomanga zany raha ohatra ka hoe mahazo liberté provisoire izy. Dia hoe tamin'ny voalohany ilay contrat de location dia hoe tapitra amin'ito 26 août dia nandà tsy hanao prolongation renouvellement an'ilay contrat de bail ny tompotrano ilay trano hofainy zanaky Imamy Ravatomanga dia tapitapoka teo il y a quelques jours dia hoe nahazo au renouvellement jusqu'au 26 août 2028 dikan'izay tsy ferana mihitsy hoe hodry na ny arrosena tao ny tompotrano. Dia iny no zavatra voalohany anisan'le point anankidimy hoe fananany Imamy Ravatomanga vola mbola tsy toky tsy foroana azahoany. Dia miditra amin'le point faharoa tsika, azahoany manao ny antsoina hoe ina re filaza azy amin'ny teny malagasy, subornation de témoin, mandeha manozongozona izay olona na mividy izay olona afaka hanao témoignage à charge aminazy zany, zay le subornation de témoin. Dia ny point fahatelo ngambany io ny voalohany nataon'ny FCC, ny point fahatelo dia hoe misy risque goavana be mihitsy ny hoe andeha andositra Imamy Ravatomanga dia miverina ihany io le point fahatelo io. Dia misy ifandraisany be amin'ilay vola tsy toky tsy foroana ananany Imamy Ravatomanga. Na iza tany alehany Imamy Ravatomanga efa hitantsika zany nandritra ny 12 taona même na tamin'ny 2009 naiza tany nalehany dia il arrose tout le monde avec ses dollars, avec sa fortune, dia na menacer le olona na manaiky fa satria ny fiainana efa sarotra amin'izao fotoana izao, mety sarotra ho an'ny olona marivo salosana na tena mandalo difficulté financière goavana be ny manda any vola be rangarangany Imamy Ravatomanga ohatran'izao. Zay ilay
izay lay débat teo misy point anankiroa hafa fa reo anankitelo reo ny tena itiako isotonana ny saitsika androany de isotonana ny saitsika androany ko de ozy aho hoe nitsikitsika reto tsy mandidifona fa ao raha asa raha hitanareo fa mbola vo tsy nanomboka akory ilay audience de fa bien avant de fa nanao publication ilay lol poksa hoe manindritindry any Faneso Herinaivo ministry ny fitsarana am'izao fotoana izao satria zay mantsy le olana zay le olana iza no tena anisany mampatonga any Mamy Ravatomanga hotazonina ankehitriny ny dossier goavana rehetra anisan'izany zay nametraka dossier anisan'izany reo olona rehetra victime ny Mamy Ravatomanga dia ny ministry ny justice ankehitriny Faneso Herinaivo no nitondra amin'ny alalan'ny voie légale sy ny voie institutionnelle en tant que pays zay miezaka ho amerina ny tandalana état de droit de Faneso Herinaivo no nitondra officiellement ny dossier rehetra izay anisany tena anitriketrena any tsy hoe anitriketrena moa zany fa tena dossier à charge contre any Mamy Ravatomanga de iza zany ny cible voalohany indrindra iza Faneso Herinaivo ny cible de hitanareo ve reo olona hoe taiza de tapitapoka teo de afantaloha ilay le tsy lola poksa fa ilay bipol adala mararisaina iny eo mieritreritra fotsiny hoe izy ve de mitovy izy hono de mitovy lenta amin'ny Faneso Herinaivo satria nanina satria niaraka nakasary indro tany amin'ny tolona natao teny amin'ny arabe ohatray izahay mpitolona tao amin'ny membre na de ny membre ny ADM fotsiny aza nge efa tamin'ny enitaona nandritra ny enitaona no niarana nidina an-dalambe niaraka tamin'ny entre autres niaraka tamin'ny Faneso Herinaivo fa tsy izy rery fa maro be zahay teo de izahay ve de rovondeke hoe zahay tena namany Faneso Herinaivo na de namany na tsy namany peu importe fa niaraka ny tolona teny amin'ny arabe de rehefa miaraka mitolo eny amin'ny arabe de manana sarobidy be de nisy hitanareo hoe nisy taminay tena mpitolona akaiky niaraka tamin'ny Faneso Herinaivo nandeha nideradera hoe ireto ny sarina ireto sarina niaraka taminazy matombo derada il y a que ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins qui en font le moins ozy ny Maxime Frantsay de donc mivoaka mbola vo tsy nanomboka akory ilay audience ny hoe demande de liberté provisoire de fa nanao publication ilolona poksa milaza fa hoe Faneso Herinaivo no manao fisorona Faneso Herinaivo manao an'izao Faneso Herinaivo manao an'izao mikarakara terrain mba ahazahoana mandrabiraby ny sainindreo zay marivo salosana ho fa tsy ny sainindreo olombelona manana atodo tapatsinay mahita hoe ohatray inona indray re Andriamanitro te atsangatsanganorana resahany lolona poksy ty de aveo le jour ou la veille ny audience de nisy aniny article ny Monde Africain miteny hoe libération prochaine de Mamy Ravatomanga ory olona na mahita volana alohan'ny biby na nanotra olona na je n'en sais rien fa raha mijery le titre fotsiny zany an'ilay article ny Monde Afrique de hoe zay de rehefa vakina nefany ilay article ny Monde Afrique de tsisy ninina sady zavatra aller retour tsy misy digna tsy misy ifandraisany mihitsy na anankiray aza amin'ilay gros titre anteneniny hoe libération prochaine de Mamy Ravatomanga de zay iny no nitabatabany olana anankiroa fotsiny resaka eto fa satria reny no fantatra ny tarehany fa ny ankabeazany mantsy de faux profil
conte foza karamaina daholo de reny olona anankiroa reny no mandeha mitatatata hatrany amin'ny miaramavo mandeha mitatatata hoe kely sisa nananana kely sisy de misy anankiray zay miteny hoe inona moa hoe miorooro no raha matoa ministra teo tsy teo ministra tsony de misy hoe iza moa iny ilay people mararisaina iny miteny hoe ndanandray ianao mitady firenena hafa anaovana exil Orendriamanitro reny olo reny de olona tsy tonga saina mihitsy raha ohatra ka hoe tena ajaina ny lalàna raha se référer juste amin'ilay gros titre any monde africain miteny hoe libération prochaine de Mamy Ravatomanga raha ajaina ny lalàna de misy éventualité hoe fuite d'information zany le izy de donc tokony kase ny io audience io de averina amin'ny andro manaraka satria raha ohatra ka zavatra en cours un dossier pénal en cours ka misy fuite makany amin'ny média de azony partie adverse torina hoe nisy nanao fuite de afaka kasena ilay audience ray zay de faharoa ahoana moa no tonga de azo iaffirmena hoe libération prochaine any Mamy Ravatomanga mbola tsy nisy akory na juge anankiray aza nanoratra hoe izao ny conclusion de mon côté izao ny conclusion teneniko io mbola misy débat contradictoire io mbola misy délibération de à l'issue de cette délibération vo afaka miteny hoe na izy avoaka na izy tsy avoaka ray zay faharoa raha toy izy ke mahazo an'ilay liberté provisoire dikan'izany de liberté provisoire ndikany hoe provisoire comme son nom l'indique dia tsy aharitra zany tsy midika mihitsy hoe raha ohatra ka il gagne à cette qu'il obtient la liberté provisoire de assigner résidence izy tsy mitovy amin'ny olona hoe tena liberté tena ohatran'ny olona hoe vita ny sazy no assigner résidence iny misy contrainte be de be tsy afaka mivoaka iny tsy afaka mandeha makay zay rehetra manampy azy mamoaka azy mandositra makany Dubai na mandositra jeune séjour na mandositra ny aiza moa satria manana nationalité ivoirienne koa mantsy de manana nationalité serbe koa izay raha diso azy zay rehetra manampy azy andeha andositra akany amin'ireo amin'ireo firenena ireo de complice tena complice c'est un crime satria olona tena vesatra de crime financier tena goavana be mihitsy no miandry anazy de donc liberté provisoire zany ry donto lol pox sy ry bipol dika zany hoe liberté provisoire zany de mivoaka vonjimaika provisoire vonjimaika ndika mivoaka vonjimaika ao amin'ny fonja assigné à résidence mila miprouver isan'andro manao soni any amin'ny commissariat hoe ndreto etiany fa tsy tafavoaka n'aiza n'aiza tsy midika mihitsy zany hoe satria zay mantsy zay ny tenen'ny lol pox sy bipol mararisaina hoe iverina hony Mamy Ravatomanga iverina anjakazaka indray zany anjakazaka ao Madagasikara de zany hono mampatonga anifaniry soa nevo miorooro amin'izao fotoana zao de mila mandeha mametraka dossier de demande d'exil jeune séjour encore zany rehetrarehetra zany ny avendranan'ireo olona rien que ces deux personnes satria tsy miresaka les comptes foza fa reo voatery mikarama tsy maintsy mahita vola isan'andro amelomana vady aman-janaka fa ireto anankiroa ireto lol pox sy ilay bipol mararisaina ny avendrananareo de mibaribary tsy misy ohatran'izany tsisy irika mihitsy légalement tsisy irika mihitsy ny isitrihan'ny Mamy Ravatomanga hoe
azo liberté provisoire de iny fa iverina andeha anjakazaka any Madagasikara eny fa na de hoe mbola be de be mihitsy azy même la présidence hono moi j'ai pas de preuve fa même la présidence hono mbola be de be mihitsy ny olona vidiny Mamy Ravatomanga sy ny olony Radomelina Trezofo Rajoelina de reo koa moa zany nge reo olona zany no tanjon'ireo olona anakiroa reo sy ny ekipany ny olona anakiroa sy ny ekipany malbero ao le Rapetsambava ao le Mpizaravary efa tsy refeo iny fa ngamba mba tonga saina ihany le Mpizaravary de niala tamin'reto olona tena Andriamanitro vulgarité extrême teny ratsy fa raraka mofady mampiteny foana hoe reo olona toano andeha ho tojo lavitra indrindra eo amin'ny fianarana eo amin'ny fiainana kolokoloy ny zanaka mba tsy anao lolaboxa sy ohatran'iny mpiteny ratsy vararaka tena mamofady iny rehefa olo-dehibe bref reny olona reny miaraka amin'ny Rapetsambava miaraka am'le pasteur tsy manana fiangonana iny miaraka am'le Mpizaravary ngamba ny officiellement mody miteny hoe zay atakataka fa ngamba mbola ao anatiny hoe miaraka am'le izy hoe docteur izy moa le mpanao mieritreritra ny tena fa tena intellectuel koa afana be nefa ny intellectuel de poulailler ngamba ny tena mampety anazy enfin bref reny tsarovy nareo reo vendran'ireo fa ny antsony na mahazo liberté provisoire eo aza iny Mamy Ravatomanga toananareo mafy de mafiny de tsy afaka mihitsy officiellement publiquement andeha iverina ny Madagasikara anohy ny abibina nataony tsy afaka iverina ny Madagasikara iny anohy ny abibina nataony na iny kidona na iny kiantra afaka izy afaka mandeha manao corruption de haut vol à gauche à droite rehetrarehetra comme il continue de le faire actuellement fa raha hoe izy vatatenany eritreretinareo iny hoe iverina azo liberté provisoire de tonga any Madagasikara de hoe iverina any Madagasikara de hoe anozongozona any Madagasikara de androbandray de indrindrindrindra fa hoe en danger ifaniriso Ernève ministre ny fitsarana ankehitriny tsy possible zany de nareo tena amin'ny mahadondronareo de tsy afaka akory manao corrélation entre zay zavatra lazainareo zay tena tsisy dikany tsy mitombona sy ny tena zava-misy bon liberté provisoire zany nangatahany Mamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao androany ny deuxième jour de débat deuxième partie ny parti adverse ny parti ny FCC no manao débat androany ny 5 points essentiels andavany zareo satria zay le izy zay le enjeu lavy FCC ny demande de liberté provisoire satria araka les électeurs mbola be de be loatra ny volananany Mamy Ravatomanga anao subornation des témoins izy ary indrindra misy risque de fuite tena farak'izay goavana de ao anatin'le point ray farany tao anatin'le article ny Monde Afrique miteny hono ny parti ny Mamy Ravatomanga hoe ilay anisan'ny argument entiny zany mba iappuyer n'ilay demande de liberté provisoire hoe ilay dossier any PNF français aza ozy efa nikatona OG tena c'est faux, c'est archi faux. Nakatona provisoirement, mais comme tous les dossiers qui sont classés sans suite, les dossiers qui sont classés sans suite, ça ne veut pas dire que ce sont des dossiers clos à jamais. Misy élément nouveau de misokatra d'ailleurs depuis décembre 2025 nous efa niteny ni PNF où ils ont réouvert l'enquête puisque à nouveau l'île Maurice
et accepte de travailler en collaboration d'entraide judiciaire internationale avec le PNF, dia mitovy am'izay koa ny fanjakana malagasy izay manaiky ny collaboration étroite d'entraide judiciaire internationale zay. Faranako eto ity vidéo ity de faranako amin'ny teboka anankiray tena essentiel. Ireo rehetra izay mitantara abobo atsangatsanganorina rehetra zao tsisy afa-tsy anarana anankiray ihany no tenenindreo de nini Fanirisoa Herinevo. De mba tonga saina rivendrana tsy hoe ny filoha ny colonel no teneninareo hoe iozongozona, tsy hoe ry cité ny président ny assemblée no teneninareo iozongozona, tsy hoe ny premier ministre teneninareo hoe mizongozona fa i Fanirisoa Herinevo. Inona dikan'izany? Dikan'izany de satria i Fanirisoa Herinevo no fototra ny avian'ny famerenana indray ny état de droit any Madagasikara. I Fanirisoa Herinevo no fototra ny avian'ny amin'izao fotoana izao ny fitsarana malagasy dia sur un volet très précis dia référence any firenena marobe indrindrindrindra ny firenena Afrika. Là je veux parler de an'ilay concept vaovao nentiny Fanirisoa Herinevo am'le hoe capture d'état be de be mihitsy mantsiny ny ireo olona farak'izay manam-bola, farak'izay manana pouvoir, farak'izay rehetrarehetra manao ampimamba, mandroba, manapotika ny firenena ray manontolo. De ny fangatahany ny concept vaovao napetraky Fanirisoa Herinevo am'ireny séance internationale reny de le hoe le capture d'état mba atao aingana ohatran'le bien malaky, atao aingana ny procédure rehetra mba anasazina ny olona manondry ny capture d'état ireny. Reo ataony Mamy Vatomanga, ny fianakaviana iray manontolo ny Rajoelina sy ny vadiny, reo rehetra izay nandroba ny firenena ireo de nampatonga ny firenena tena farak'izay ny tsotsorika à l'agonie à genoux, reny no tafiditra ao anatin'io catégorie de io hoe rehefa apetraka ny rehefa considéré ny capture d'état de ireny olona reny no responsable accusé voalohany indrindra. Zay ny tiako tenenina androany hoe matoa ny anaran'ny Fanirisoa Herinevo irery ihany no lazaina fa izy no iozongozona izy zany de nitsikitsika tsy mandidy foana fa aora nareo vendrina tsy tonga saina, tsy manana analyse, tsy manana capacité d'anticipation reo de tsy mahatakatra akory hoe plus ianareo manontona ny anaran'ny io ministre io, plus ianareo mampiseho noir sur blanc hoe izy irery ihany no tena bête noire anireo fahavalo-pirenena rehetra toananareo ireo. Zay le olona fa de miandry ny décision de délibération ny FCC tsika zany de na izy tazonina fa le FCC a tenu compte des 5 points, na izy zany mahazo liberté provisoire fahafahana vonjimaika ny anaran'izany ry Lol Pox sy ry Bipol marary saina. Vonjimaika dasa ina indray reny mbola teny hafa azoko anononana zany. Zay manantena antsika rehetra ho salama soamatsara mametraka veloma amin'ny anaran'ity vidéo ity de manantena antsika rehetra ho salama soamatsara, prenez soin de vous fa tena memafana ny andro. Zay de misotra nanaraka hatramin'ny farany de manaraka indray veloma tompoko. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.